Amin'izay sehatra ny politika izay dia manana ny ambarany ny solombavambahoaka mikasika indrindra ny fipetratakiny FMI amin'ny tokony hanaovana fanotsiana ny fampidiran-ketra ny abatseranana ary ny famatsiana ny orinasa mpanjakana. Fipetranisan'ny takin'ny FMI ny tokony hanaovana fanotsiana ny fampidiran-ketra ny abatseranana ary ny famatsiana ny orinasa mpanjakana. Raha ny feo mandeha dia mety ao anatin'ity fitaom-pivoriana ara-potoana voalohany parlementaire ity no andiniana ny volavolan-dalàna manitsy ny teti-bolam-panjakana enina amby folo sy roa arivo. Mikasika izay indrindra dia manana ny ambarany ny solombavambahoaka. Efa mahazatra io no atonga hoe mahazatra dia hoe natao l'initial be dia be natao taminy dia tsy haiko sy ny fandehany nakaiza zany vola taminy hoe vola be natao présidence vola be na primature teren'ny FMI zany dia anao an'le lefery ahoana ny tetika raha ny tiako fantatra hoe nakaiza le teti-bola mena teo tsisy transparence tsisy mazava le zavatra atao miakina amin'izay fahafahana mampianatra azy hoe tsy irona any amin'ny fandanina mipona zany hoe mbola anampy ihany koa ny fandaniana ho ataony fitondrana indrindra eo anivon'ny sehatra na au niveau an'ny présidence na au niveau an'izay fandaniana izay efa mihoampampana zahay mapary dia tsy valana tsipaka zay fa tsy hoe io ne tsy systématique hoe tonga dia makena avy hatrany mety misy aloha fa fandaniana nataondreo dia hanao ngambany zareo régularisation fa na régularisation zay ny antenimera-pirenena tompoko ny solombavambahoaka dia manara-maso ny fizotra ny politika pirenena. Araka izany dia mitaky nisy mangarary eo fitantanana ny volam-panjakana ny solombavambahoaka Tsinima sy Mapara. Ho azy ireo dia tokony misy ny tatitra mazava tamin'ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana fototra vao tokony aroso ny fanotsiana izany.